fanomboana manano sarotra. Izay no andeha fotiantsika amin'ity famaranantsika ny herinandrontsika ity anasako anao ampitiavana. Farana indray ny herinandro, farana ihany koa ny dindinintsika amin'ity lesona fahatelo dindinika rahantsika ity. Andeha atolotranao mahatrany an-trany kosa nefa ny arahaba, atolotranao ihany koa ny firarian-tsoa ka mba hanjaka ao am-potsika hatrany an-trany any ny fiadanana sy ny fahasoavana ary ny famolampolan'Andriamanitra. Hivavaka isika ankehitriny. Ray malala any an-danitro, misaotranao izahay fa afaka indray mamarana ny herinandronay amin'ny alala zao dinidinika fandiniana ny teninao izao. Tomoera mandrakariva Tompo amponay ary irinay mba tsy ho fahazarana fotsiny ho anay ny fotoana takan'izao, fa fotoana kosa atsapahanay fa fitahiana ho anay ny fotoana laninay. Dia mitahiana tsirairay avy anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana, fanomboana manano sarotra. Ny andinina tao tadiana dia amin'ny Exodosy 5 ka ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Mino fa efa ombavanao zany kanaiza izy misy anao dia mba ho tsaronao reny teny reny. Zao ny voalaza ny teny amin'an'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany, Mosesy sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka nao taminy hoe, izao lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho ahy any anefitra. Fa hoy Farao, iza moa Jehovah no mikeko teny ka antefasako ny Israely? Tsy fantatro izay Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Tamin'ity herinandro ity dia nandinidinika isika fa tsy mora mandrakariva, tsy hoe fifaliana na fahombiazana mandrakariva no mahazo ny olona anankiray rehefa manapa-kevitra an'Andriamanitra izy. Mety ny mifanohatra amin'izany asa, mety hisy fizaham-toetra ao, mety misy toe-javatra sarotra lalovanao tahaka ny nahazo an'i Mosesy sy Arona. Fantatsika tsara fa niatrika toe-javatra mafy Mosesy tamin'ny taorian'ny fanatonany an'ny Farao. Nieritreritra fa ho mora ny toe-javatra kanefa aika tsy mora. Ny zavatra nisy mantsy fantatsika tsara fa na iny mpanjaka ho nikomby sy nandao ny asany nampanaovina azy ny zanak'Israely. Amin'ny mpanjaka dia hoe fikomina izao, ka avy hatrany dia namoaka didy indray izy mba hanamafisana ny gadra sy hamongorana ao anatiny izay rehetra mety fitadiavana fahaleovan-tena. Dia namoaka didy ny mpanjaka, ampitomboy, vao mainka ho mafy sy manahirana ny fanompoana mahazatra. Inona manko ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany? Fampiasa mahazatra tamin'ny fanaovana trano biriky na tamin'ny tanin'andro. Mpanompo Hebreo marobe no miasa tamin'izany fanaovana izany tao Egypta. Natao tamin'ny biriky ireny, voalalitra vato voapaika ny eo ivelan'ny rindrina amin'ny trano tsara tarehy. Ampifangaroana amin'ny tanimanga anaovana biriky ny mololo mba hiraikitra kokoa. Ary be dia be ny mololo nilaina tamin'izany. Nomena azy mololo, dia ny fotaka, dia manao fotsiny ny zanak'Israely. Fa teto kosa dia nandidy indray ny mpanjaka. Fa tsy omena mololo intsony, fa izy indray no sady manangona no mandidy dia manao azy amin'ny fotaka. Kanefa ny isan'ny biriky fanao isan'andro ihany tsy maintsy enjehina ary tsy fantatra fa tsy tratra ilay izy ary betsaka tamin'izy ireo no nitaraina no kapoana. Ary dia reraka ny fon'ny olona no izany didy navoaka ny mpanjaka izany. No didy navoaka ny mpanjaka io dia fantatsika tsara fa ny menimenina, monimonina tamin'ny Mosesy sy Arona nivoaka an'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, tsy mora ny manomboka zavatra anankiray. Tsy mora ny asa nampandraketina any Mosesy
sy Arona. Teo anatrehan'le toejahatra reny ny rahantsika nanana fa lasa Mose sy Arona niverina nitaraina tamin'Andriamanitra. Averiko tsika indray mandeha fa amin'ny toejahatra sarotra lalovanao mandehana mitoraka eo amin'Andriamanitra mitaraina aminy. Ary ny mahafinaritra dia zao, namaly Andriamanitra hoy izy hoe ankehitriny ho hitanao zay ataoko amin'ny Farao, fa ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery no androany azy ho amin'ny tany. Tsy mahafaly anao ve izany fiasan'Andriamanitra zany? Tsy mampahery anao ve izany fitantanan'Andriamanitra antsika izany? Hiditra antsihitra Andriamanitra. Ny anjarako manaky, ny anjarako matoky an'Andriamanitra. Ary Mozisy tsy nandeha irery, nanana mpiara-miasa aminy izy, nomen'Andriamanitra mpiara-miasa aminy. Ry mpiara-midinika namana, mety tsy ho vitako rery na mandeha irery amin'izao fiainana izao, fa nomen'Andriamanitra namana, nomen'Andriamanitra namana ianao, ny fanena masina, fanen'Andriamanitra meny anao, hitari-dalana anao, hanampy anao amin'izay rehetrarehetra alehanao amin'ny tontolo andro izao. Ny tompony hombanao, ampahery anao, ka ho tiako tsapanao, fa na dia sarotra aza ny fanombohan-javatra, eo mandrakarivan'Andriamanitra hanampy anao amin'izany toe-javatra izany. Dia mirary soantsika rehetra misaotra tamin'ny fiarahana nandritra ny herinandro, misaotra tamin'ny faharitanao ary sitrapon'Andriamanitra, dia eo nandraintsika amin'ny manaraka. Andeha ary hivavaka isika. Ray malala be fitiavanao, misaotranao izahay noho ny fitiavanao anay. Nandrehitra ny herinandro dia nandinika lohahevitra sarobidy loatra izahay, lohahevitra izay ahatsapanay fa mety misy toejahatra sarotra lalovanay, mety misy fizaham-toetra, kanefa herinandro izay nahatsapanay keo fa hiditra antsehitra ianao Andriamanitra ary vonina hamadika ny toejahatra mampalahelo ho toejahatra feno fitahiana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Dia mitahiry ary anay, mitahiry eto mpiara-midinika amiko reto, ianao nijery ny fiainan'izy ireo, tsy hafotsy hasaraka azy ianao, homba azy amin'izay alehany, ianao hitahiry fahasalamana ho anay ahafahany matanteraka ny didy ao anoloana avy. Dia apetraka ampitantananao ny fiainanay, nivavaka tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.